misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetra betsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetra betsakao amponaya irote niavy aminao itoetra betsakao amponaya. Faly miarabantsika tsary avindray atoy eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ka dia mirary ny soa indrindra ho anao sady ety am-piandohana ka mba asitina lesona lehibe eo amin'izany any isika. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara zindanitro mbola velom-pisaorana anao izahay fa nomenao an'izao fotoana izao indray afahany mandinika ny teninao. Misaotra ray io izay mitaonanay mandrakariva ho amin'ny fahamarinanao, mangataka ny fanahinao masina mba hanilotsaina anay hanamboatra ny ao anatinay ary koa handray ny fahasoavanao hatrany minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tsy fanekena an-tery. Tsy fanekena an-tery. Ny tany dia maizina noho ny tsy fahatakarany an'Andriamanitra mba hampazava ny aloka manjombona mba hamerenana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra dia ho tapaka ny famitahan'ny Satana. Tsy azo natao ankerina anefa izany, mifanohitra amin'ny fitsipiky ny fitondran'Andriamanitra ny fampiasana hery, ny fanompoana fitiavana ihany ny tadiaviny, ary tsy azo baikona ny fitiavana, tsy azo atao amin'keriny ny fitiavana, tsy azo ifaneriterena amin'ny fahefana izany. Fitiavana ihany no ifoazana. Ny fahafantaran'Andriamanitra dia ny fitiavana anazy ihany. Ny toetrany dia tsy maintsy aseho mifanohitra amin'ny toetrany Satana. Io asa io dia iray ihany amin'izao rehetra izao. Izany no afaka manao an'izany. Izay nahafantatra ny avy ny fitiavan'Andriamanitra ihany no afaka nampahafantatra an'izany. Amin'ny alina maizina izao tontolo izao dia tsy maintsy miposaka ny masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana ao amin'ny elany. Ny fanohitra tanteraka tamin'ny tsy mety sy ny fampahoriana izay nampiarina n'izao tontolo izao ny iraka sy ny asan'i Kristy. Naorina sy notohanana tamin'ny alalan'ny ara-batana ireo fanjakana teto tany, nefa tsy izany no tokony fototry ny fanjakan'ny Mesia. Tamin'ny nananganana ny gouvernementany dia tsy nisy fiadiana ara-nofo azo nampiasaina akory, tsy nisy fanerena akory, tsy nisy ihany koa hoe fikasana hanery ny feon'ny fieritreretan'ny olona. Ireo no fitsipika nampiasain'ny andrinan'ny maizina ho amin'ny fitondrana ny fanjakany. Mazoto miasa ireo olo-tenany mitady ny fahaleovan-tenany amin'ny fanaovana lalàna izay mifanohitra amin'ny vantana amin'ny famindrampon'i Kristy sy ny hatsara-panahin'ny fitiavana. Tsy anisan'ny iraka nampanaovan'i Kristy ny fanerenan'ny olona indray azy. Satana sy ny olona tarihin'ny fanahy no mitady hanery ny feon'ny fieritreretana eo ambanin'ny fiatsaram-belatsia ho amin'ny fahamarinana dia mitondra fahoriana mpiara-belona aminy ny olona izay miraitsokombakomba amin'ny anjely ratsy mba hampiova finoana azy ho amin'ny heviny momba ny fivavahana. Fa i Kristy kosa dia mamindra fo mandrakariva, mikatsaka mandrakariva ny andresy amin'ny fanehoan'ny fitiavana. Tsy afaka manaiky ho mpifanandrina amin'ny fanahy izy na anaiky fanompoana miangatra
fa fanompoana ny sitrapo ihany no iriny, dia ny fanoloran'ny foan'ny sitrapo eo ambanin'ny faneren'ny fitiavana. Tsy misy pirofo azo antoka kokoa fa manana mifanahy amin'ny Satana isika noho ny fironana handratra sy handingana an'ireo izay tsy makasitraka ny asantsika na manao zavatra mifanohitra amin'ny hevitrintsika azy. Ny olombelona rehetra na vatana na fanahy dia fananan'Andriamanitra. Kristy maty mba hanavitra ny rehetra, tsy misy n'inona mahatezitra an'Andriamanitra mihoatra ny ataon'ny olona amin'ny alalan'ny fitiavan-tena ara-pivavahana mba hitondra fijaliana ho an'ireo izay novidian'ny ranom-pamonjy. Ny lalan'ny fitiavana izany ny fototry ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahasambaran'ny vary rehetra dia miankina tamin'ny fanatanteran'izy ireo mifanaraka amin'ireo fitsipika lehibe ny fahamarinana, ary tena irian'Andriamanitra avy amin'ny voariny rehetra ny fanompoana izay feno fitiavana, satria ny fanomezam-boninahitra izay mipoitra avy amin'ny fankasitrahana feno fahendrena dia izany toetran'i Kristy. Alao hery ary amin'ny fataro amin'ity androany ity fa tsy sitrat'i Kristy ny fanerena, ny fanekena an-tery, ary ny olon-drehetra dia omeny fahalalahana isafidy mba hahafahan'izy ireo manao fanompoana ny sitrapo na ho an'Andriamanitra na ho an'ny Satana. Eriko ianao mba hifidy manokana no an'Andriamanitra, satria efa maty ho anao teo Kalvari izy, efa mandray anao ho zanaka, efa natolona ho anao ihany koa ny fanjakana, hiara handova azy eo amin'ny fanjakan'ny rainy. Aoka ho fifaliana mandrakariva ho antsika tokoa izany, satria tsy voavidim-bola, tsy voavidim-karena, satria dia fitiavana no atolony ho antsika. Tsy hoe navita zavatra tsara isika dia tolorana an'izay, fa fitiavan'i Kristy eny fa na dia ao anatin'ny fahalotoantsika azy dia tia ny mandrakariva isika ary tia ny hiala ao anatin'ny fahotantsika mba azahoantsika ny fiainana. Rehefa afaka isika, ry Andriamanitra tsara izan-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra anao ihany koa izay miasa ao amin'ny fiainana tsirairay avy, na ny kely na ny lehibe, ary ny any angatahanay dia no arovanao izahay. Aza vela ho rabirabian'ny Satana ny fiainanay, ireo izay napetraka ao rehetra eo aminay, na ny ankohonanay, na ny asa fivelomanay, na ny mombanay rehetra. Ampio izahay Tompo fa tsy tanteraka, ary mangaraka ny indrafonao mpanavao anay mandrakariva, ka ho mendrika ny fahamasinanao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.